Tena zavatra mahavariana eto Madagasikara dia raha jerena ny laharantsika manoloana an'ireo firenena rehetra maneran-tany raha amin'ny lafin'izany fahantrana izany dia tena anisan'ny voalohany sika ary midika nefa raha ny eto Madagasikara ireo sora-bola maro samihafa izay entina hampandrosoana antsika tafakatra hatrany amin'ny ataontsika hoe 700 tapitrisa dolara amerikanina any ohatra ny fanitarana ny seranatsambo eny Toamasina izay indrindra fa entina hampandrosoana ny Madagasikara zany raha oharina amin'izany nefa ny fahantrana misy eto Madagasikara dia tena misy elanelana be tokoa hojerevantsika izay mety ho vokatra zany fanitarana ny seranatsambo any Toamasina zany ary hojerevana ihany koa izany hoe fanamboarana an'ireo tanàna maro samihafa miala avy amin'ny Toamasina hatraty Antananarivo mba halalaka tsara ny fivezivezen'ny fifamoivoizana any amin'ny lalam-pirenena faharoa iny. Mitentina 300 tapitrisa dolara na 750 miliara ariary ny teti-bola entina anotarana ny seranantsambony Toamasina. Vola izay avy amin'ny fiaraha-miasa japonais ka ampindramina ny fanjakana malagasy. Androany natao sonitetsy amin'ny ministera misanana raharaham-bahiny ny taratasy fifanakalozana na signature de l'échange de notes mikasika io tetikasa io. Tamin'ny tikady 6 izay natao tany Kenya dia nisy ny fihaonana manokana ny filoham-pirenena sy ny prime ministre japonais izay voalohany indrindra moa nanasany prime ministre azy ho an'ny Japon tamin'izay fotoana izay ary koa ny nandreseny ny filoham-pirenena lahatra ny amerenana an'io famatsim-bola sy hijerena famatsim-bola momba ny fanitarana ny pôrny Tamatavy io dia nanomboka teo moa zany dia niasa ny teknisianina Rodota zany hoe ny tao amin'ny ambasady sy ny tatonivon'ny ministera raharaham-bahiny ny hijerena ny pisopisony rehetra ara-diplomatika dia izao hitantsika izao efa nisy any mo fotoana nainotsika azy niresahan'ny filoham-pirenena n'io zavatra io fa aloha nisy niavana an'izay ara-bola zay eo anivon'ny ministeran'ny finance dia misy ilay échange de notes na taratasy izay ataoko hoe misy rafitra juridique misy note juridique izy io izay soniavana eto anivon'ny ministera raharaham-bahiny alohan'ny soniavan'ny ministre-ny finance sy ny vice-président JICA satria zareo JICA moa zany no tompon'antoka amin'izay lafin'izay ny gouvernement japonais zany dia nanome fahefana manokana ny ambassadeur ny Japon eto amintsika anao soni an'izany taratasy izany miaraka amin'ny ministera raharaham-bahiny dia anomboka inona fa anomboka tsy ho ela ny fanaovana ny appel manifestation zany ho an'ny olona zay hiasa anao ny asa io na ny société anao ny asa io satria tsy maintsy appel manifestation internationale no ataondry zareo ary inona ihany koa fa mitapatapaky nyty volana jolay ity dia efa misy ny asa tokony anomboka any amin'ny pôrny Tamatavy. Volana aprilo avy izao no alefa ny tolo-bato iraisam-pirenena mikasika itetiasy io ka tokony anomboka any amin'ny volana jolay ihany ny asa. Aritra 10 taona io moa ny faharetan'ny asa rehetra raha ny fanazavany. Tena mahasalama amin'ny vatana ny manao fanatanjahantena araka ny hitantsika ilay azakazaka mahatsemboka tsara nataon'ireo mpanao baolina kitra teo ireo mahasalama ny saina ihany koa nefa ny mahita andreny voninkazo maro loko samihafa izay afaka apetratsika any an-tokantrano afaka apetratsika any am-piasana na any amin'ny tontolo manodidina antsika rehetrarehetra matsiaro misava daholo izay zavatra rehetra manahirana ho hitanao ary fa any amin'ny azy ihany koa izay azy hafa 7 sy 20 ahitanao an'izany karazam-boninkazo mahafinaritra izany izay anitanako antsika rehetra manomboka amin'ny alakamisy izao fa 13 ny volana martsa ka hatramin'ny fa 9 ny volana martsa izany izay tanterahany etsy amin'ny Forelo Expo Tanjombato. Isan'ireo orinasa malagasy andray anjara amin'ilay hetsika salon Azia izay ho tototsany etsy amin'ny parc d'exposition Forelo etsy Tanjombato ny 14 hatramin'ny 19 martsa ho avy izao ny My Garden izay orinasa mpikirakira ny sehatry ny zaridaina. Ny voninkazo mandrafitra ny zaridaina japonais no tena manavanana sy mampiavaka ny My Garden izay etsy 67 hektara atsimo etsy ampitan'ny Galana ny Foibeny. Hitondra ny tsara indrindra avy aminy sy ity orinasa mpikirakira ny sehatry ny voninkazo sy ny zaridaina ity mandritra ny salon Azia. Orinasa My Garden dia mandray anjara foana amin'ity asika dia manomboka 23, 24, 25, 26 dia manao fampirantiana amin'ny farany io zay faingalena ataony amin'izany dia manao jardin japonais zay
sy ireo karazana haingona jardin asiatique zay zany ny asa tanana malagasy ataonay amin'io mba manasa anareo izay atao my garden mba hitsidika ny stand misy anay à 13 à 14 à 15 à 34 35 36 zay stand misy anay dia mba manasa anareo izay tonga hitsidika ny standna io fa feno karazam-boninkazo ahitanareo karazana zany cactus antirome orchidée bonsai amin'ny andavanandro dia toerana efatra no misy ny my garden akoatra ny eto 67 hectara tokoa dia ahitana azy ihany koa etsy anosy avaratra mialohan'ny pharmacie etsy amin'ny tana waterfront shoprite ambodivona ary eo amin'ny parking tana waterfront ihany isaky ny farany herinandro voalohan'ny volana na andro fety ihany koa ny laharana 034 03 809 98 no azonany my garden ho an'ireo rehetra tia voninkazo misahana ny resaka fampiaingona piscine paysagiste boisson d'aquarium de bassin ary ny kojakoja maro samihafa ihany koa anefa ny my garden be lehibe zany karazana voninkazo mahaleny zany mbola ho amafisina ihany aloha araky nefa fanaraka anao amin'ny mamaraparana ny vaovao tahaka an'izao ny mikasika ny azia fa 7 sy 2 arivo ho arahantsika eny tanjombato zany amin'ity herinandro ity atoerina trano ny arahaba ho antsika rehetrarehetra ny tokantrano manaraka tsy tapaka ny fandaharana manokana ho an'ity salon Asia 2017 ity efa naverina ombenimbieny moa zany fa ny salon Asia dia izay manomboka ny 23 24 25 26 mars 2017 ery amin'ny zone Forelo Tanjombato noho izany indrindra ny salon Asia moa ankoatra n'ireo trano eva maro isan-karazany sy varotra fampiratiana dia mikarakara tirage amin'ny alalan'ity invitation à 0 ariary ity tirage isan'andro izy ity ny 23 dia misy tirage tana Gongzou tana ny 24 dia ny tana Maurice tana ny 25 26 dia misy ny appareil électroménager dia rehefa tonga ny amin'ny zone Forelo Tanjombato ianao dia misy urne efa natokana ho amin'izay indrindra ary Maria Netona fa dia mangarahara trano ny lalao dia manentana trano an-trano antsika rehetrarehetra zany anjifa trano an'ity invitation à 0 ariary ity dia mametraka ny veloma mandram-piona indray veloma toko ialana tsy indrindra no ny amin'ny fahalavan'ny vaovao tamin'ity alina ity no ny amin'ny fatapahan-jiro izay ny rahantsika nahita teo tsy aivina ary fa tamin'ity androandroany ity no nankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tononkalo no etsika teto imialy andrianina mba ho fantatra ao iza moa zany mpamolona tononkalo malagasy mbola tanora izany no entina taminao teto ihany koa fa nomena 7 ora ireo mpampianatra ao amin'ny collège lumière izay mpampianatra avy any Turquie ny Madagasikara dia izay indray aloha ny vaovao azy natolotra ao anao tamin'ity ariva ity mametraka ny veloma mandram-peona tompo lasy tompo vavy Mirapuratra amraika ny telopolo marifafito no folo sy roa arivo ary aroaka ny tolotra crédit 10 sur 10 ny BFS Société Générale